Ampom-piaonana ireo fikambarana samihafa ary indrindra ny vovonana ny Tinloha ny temas izay nendoany sy ny farany herinandro teo satria dia fotoana nankasitrahany solombavam-bahoaka ny boriboritany faefatra raha fitomanana Désiré ho an'ireo nanoana sy ny fikambarana samihafa ary indrindra ny fikambarana izay nipoira ny farany herinandro io. Nandritra izay fotoana izay no nilazany fa miomana ny amin'ny izay fiatrehana ny 5 taona manaraka dia ny sosialy sy ny fanakakezana misy kokoa ny vahoaka ny boriboritany faefatra ary ny vahoaka malagasy ny tenany anavitra ny firenena ao anatin'izay etaeta sy ny fangatahany vahoaka ny boriboritany faefatra izay. Nandritra fotoana io ihany koa no nilazany ity solombavam-bahoaka ny boriboritany faefatra sady filoha nasionaly ny temas ity fanohana izay kandida ben'ny tanàna tolotry ny filohan'ny Rajoelina izy ireo izay manohana ny fitondrana ny fikambanana temas kanefa ihany koa na izany aza dia efa manana olona raha toka ankasitrahan'ny tompon'andraikitra rehetra izay olona tolotra izy ireo izay fa ny goavana dia ny vonona hiatrika ny fifidianana ben'ny tanàna ny temas sy ny solombavam-bahoaka ny boriboritany faefatra ary izy dia tafiditra ao anatin'ny PG avokoa ireo izay very ny etaeta ny boriboritany faefatra ho ihany ity solombavam-bahoaka ity. Raha fitomanana Désiré lanonana no namaranana ity fiaonam-be ity. Andro aminy fotoana lehibe falaniko zay solombafikambanana maro samihafa zay karazana général zay fiaonana hoe nanono falanina solombavam-bahoaka fa samy fiaonambe zao miaraka amreto nydiniana dia tsotra ny fanatsarana ny mafy ao anatin'izay anjavabika miara-misala amin'ny fikambanana satria lasa niana mitondrana ny fikambanana temas natao ary fikambanana manolo zay manapa-kevitra hatramin'ny dia hoe naradalana anohana tepeka azay kandida zay manan'olona ihany koa zay vatolotra ho kandida zay rahalanso matsara ao anatin'izay hoe stilina anisan'ny kandida arotsaka ny filohan'ny Rajoelina zay dia araba soa raha zany fantenanay aloha zany dia vonona hiatrika ao ben'ny tanàna zay raha hitantsika aloha zany dia ao anatin'ny programme lasa ny fitondrana mpanjakana dia tafiditra ao anatin'ny maly hitatsika filohan'ny Rajoelina atao fanomezana satria hitatsika fa ninona lazaitsika isan'ny firenena isan'ny manana vahoaka zay zany dia resaka sosialy zany hitanay raha atao manokana anisany maro ireo ataoko hoe vahoaka sahirana mila zay tosika fanomezana